Faly miarabantsika tsirairay avindraitra zao sabata maraina fa 13 volana aogositra izao. Manome fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto ary mirahary ianao mba hahazo hery hatrany ary hovaova amin'ity andro fitsarana ity. Renterantsika ny mofinainana io dia hivavaka i Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra ny amin'ny tantananao anay nandritra ny nenemaniny. Mankasitraka ny amin'ny fiarovanao, mankasitraka ny amin'ny fankahirezanao ary isaoranay manokana ianao izay manome zavatsoanay hatrany. Foazo amin'ny famampananay ary vonona ho amin'ny fanatrehanao amin'ny fahafenony aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe milaza ny ampamorona ny zavaboary. Nalaina amin'ny Salamo fa 7:1-7 sy ny 5:30 manao hoe: aoka iderazy ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra mihetsika eo aminy. Fa Andriamanitra hamonjy ny Ziona sady hanangana ny tanan'i Joda ary hitoetra ao ny olony ka ho tompony. Amen. Notendrenao mpanambarany momba an'Andriamanitra ny zavaboary ray manontolo. Ho any Adama sy Eva teo amin'ny fonena ny tany Edena dia feno ny fahalalana an'Andriamanitra ny natiora, feno torolalana avy amin'Andriamanitra ihany koa. Fa tamin'izao nandika ny lalàn'ny avo indrindra ireo mpivady feno fahamasinana ireo dia niala teo amin'ny zavaboary ny fameraparatany endrik'Andriamanitra. Nanjary simba sy voaloto ny fahotana izany, tsy mbola voafafa anefa ireo lesona avy amin'Andriamanitra ary rehefa dinihina araka ny tokony ho izy sy halanina ny zavaboary dia tena hita fa miresaka momba ny mpamorona. Tahaka ny anehoana ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny soratra masina no anehoana an'izany ihany koa, tahaka ny fitaratra izany eo amin'ny zavaboary ary amin'ny alalan'ny zavaboariny no mahatonga antsika hifankazatra amin'ny mpamorona. Manjary bokin-desona lehibe ny bokin'ny natiora izay azon'ny mpanabe endry ampiasaina, azony ampiarana, azony ihany koa angalana lesona miaraka amin'ny soratra masina mba hamerenana an'ireo ondry very ho ambaran'Andriamanitra. Rehefa dinihina ny asa tanan'Andriamanitra dia mitondra faharesen-dahatra ho an-tsaina tokoa ny fanahy masina. Tsy hoe faharesen-dahatra izay ateraky ny fisainana manaraka hoe lôzika fotsiny ihany izany, raha tsy hoe maizina loatra ny saina ka tsy mahalala an'Andriamanitra, jambena loatra ny maso ka tsy mahita azy, arafesina loatra ny sofina ka tsy mahare ny feony, dia ho takatry ny hevitra lalindalina kokoa ao amin'ny soratra masina ary ho tafatoetra ao am-poa ireo fahamarinana ara-panahao. Ny fomba mahomby indrindra hoety mampianatra ny jentilisa izay tsy mahafantatra an'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny asan'ny tanany. Amin'izany fomba izany izay mora lavitra noho ireo fomba hafa no hitarihana azy hahita ny fahasamihafana eo amin'ireo sampiny, ny asa tanany ary ilay Andriamanitra tena izy dia ilay mpamorona ny lanitra sy ny tany ary mahefa ny zavatra rehetra ihany koa. Aokany isika hahita an'izany tokoa ny fiainantsika, ho hitantsika taratra eny ivon'ireny zavaboary ireny fa mahefa ny zavatra rehetra ilay mpamorona antsika sy mpamorona azy ireo ary manambara ihany koa fa manam-pitiavana antsika izy amin'ny fahafenony. Vavaka isika ary. Ry Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izahay eny amin'izany teninao izany. Misaotranao ihany koa izay mbola mamposaka hatrany fitiavanao eny fa eny amin'ny zavatra rehetra manodidina anay eny. Atao voatsapanay ireo fa tena tianay tokoa ianao ary miahy ny fiainanay hatramin'ny atsipiriany zavatra kely indrindra ary. Toano izahay tsy ho lava, nkairezo tsy hitolefika ary ho sokafo mahasom-panahinay mba hijery anao rery ihany. Aminaran'i Jesosy. Amen. Miaro ny farasiaina, pamosa
miaraka